Eny ary tompoko lasy tompoko vavy defaly miarahabantsika rehetra manaraka an'ity chaîne ity dia aty am-piandohana dia mbola entaniko kely ianareo hiaboneny chaîne ary azadino ny mametraka commentaire raha ohatra ka misy sosikevitra tianao omena sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay ho ary no ela tompoko lasy tompoko vavy ny ela tsy maintsy ny diavina ndeha isika hihiditra sy hiresaka amin'ny tena votoatiny resaka ataontsika androany. Androany isika hiresaka mikasika sy hiresaka mombamomba any Madagasikara. Raha vao Madagasikara no asian-dresaka dia Madagasikara dia nosy iray, Madagasikara dia nosy malalako, Madagasikara dia mahate-hotia nefa indrisy tofady ranovana ary latsaka anaty fantrana lavavany. Maro ny milaza ary maro ny mametra-panontaniana fa hoe tsy handroso tsony Madagasikara ary mbola handroso ve i Madagasikara. Raha ny aminao manokana mbola handroso ve ny Madagasikara, fa raha ny amiko manokana dia zao ny valinteny avy ety amiko raha ohatra ka mipetraka ny fanontaniana hoe mbola handroso ve i Madagasikara. Entiko mbola handroso i Madagasikara ary Madagasikara dia tsy maintsy mandroso na dia fady ranovana aza, eny na dia latsaka anaty fantrana lavavany aza fa dia mbola manana ny fanantenana hoe mbola handroso i Madagasikara. Madagasikara dia tsy maintsy mandroso fa mitaky zavatra maromaro ary mitaky ireto karazan-javatra ireto raha ohatra ka te hiroso manan-kaiky mankany amin'ny fandrosoana i Madagasikara. Ny voalohany indrindra dia isika vahoaka mila mahatsapa fa hoe tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Isika vahoaka rehetrarehetra dia tompona andraikitra avokoa fa tsy miandrandra mpitondra fotsiny hanika miraviravin-tanana, hanika mirona mankany amin'ny fanomezan-tsiny. Raha mahantra i Madagasikara dia ny mpitondra no omena-tsiny fa tsy mba mahatsapa fa hoe tompona andraikitra avokoa ny tsirairay. Izany dia tsy midika hoe tsy ilaina intsony ny mpitondra fa mila tsapantsika vahoaka fa hoe tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana isika ary mba manana adidy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny toe-tsaina dia mila miova. Mila miova ny toe-tsaina, mila vonina isika vahoaka ho entina mankany amin'ny fandrosoana. Mila vonina isika vahoaka hiroso mankany amin'ny Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ny toe-tsaina izay mirona mankany amin'ny fanomezan-tsiny dia mila ovaintsika vahoaka malagasy izany fa mila mahatsapa ho iahy isika rehetra dia tompona andraikitra avokoa. Etsy andaniny koa dia mila saropiaro isika malagasy amin'ny fananana iombonana, mila saropiaro isika malagasy amin'ny tany sy ny firenena indrindra ity nosy malalantsika ity. Fa raha fantatratsika hoe sarobidy i Madagasikara, raha fantatratsika hoe mila mandroso i Madagasikara dia tokony saropiaro amin'ny Madagasikara isika ary nizaniza no hanao zavatra tsy mety amin'ny Madagasikara dia tsy tokony hangina isika fa tokony miteny ho an'ny tombotsoan'ny malagasy, tokony sahy mijoro ho an'ny firenena ny vahoaka malagasy tsirairay. Ny vazahany mody miady fa ny malagasy dia mody mihavana. Aleo tompoko mody miady nefa dia mihavana ihany fa tsy tozay mody mihavana nefa dia miady ihany noho ny farany. Ny faharoa manaraka izany dia mila manome lanja ny kolotsainantsika isika malagasy, mila manome hasina ny kolotsaina ny maha-malagasy isika malagasy, fa ny kolotsaina dia anisan'ny zavatra iray ilaina eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny firenena mandroso ane raha tsy ahivina ary raha jerevantsika tsotro zao dia anisan'ny firenena manome hasina ny kolotsaina ny mahazareo ireo firenena mandroso hitantsika ireo ary ireo firenena sangany hitantsika ireo. Nefa isika malagasy dia tsy manome hasina ny kolotsaina maha-malagasy isika ary tsy manome lanja ny maha-malagasy atsika hanika toraham-bato izay maha-malagasy atsika, toraham-bato izay kolotsaina maha-malagasy isika ka tsy mba manana rehareha, zany hoe tsy mba manana fierté amin'ny maha-malagasy. Ho inona tokoa moa i Madagasikara raha tsy mirehareha anao amin'ny mahanao anao? Ho inona i Madagasikara raha ohatra ka tsy omena lanja ny kolotsaina ny taninao? Nohon'izany
tongava saina ry vahoaka malagasy, ome ho lanja ny taninao, ome ho lanja ny kolotsaininao, andriano ny teninao ny hafako fehezo, ary fantaro ny taninao ny hafako tetezo, fa izay ilainy Madagasikara, izay ilainy ity nosy malala tsy manam-paharoa ity. Vitantsika io, ny vitany hafa ve tsy ho vitantsika? Ndao isika iaraka hiady ho an'ny tombontsoa ny firenena, fa i Madagasikara dia tany manan-karena. Tsy tambo isaina ny harena voajanahary ananantsika. Mino aho fa i Madagasikara dia mbola hanana ny masoandro mibalika. Ndao hitambatra, amizay Madagasikara mba ho nosy sambatra. Maninona tokoa moa raha mitambatra iray imarika Ravalomanana sy Andry Nirina Rajoelina, ihery Rajaonary Mampianina sy Siteny Randriana Soloniaiko, mitambatra ho ray mampitovy ny fomba fijery mba hijery izavatra masoa any Madagasikara. Sa tsy azo atao ve izany? Sa tsy azo tanterahina ve izany? Zavapady ve izany? Tsekeny lalàna ve izany? Ny vahoaka mila mitambatra, fa maninona tokoa moa raha ny mpitondra koa mitambatra mba ho tombontsoa pirenena sy tombontsoa hiombonana ho an'ity nosy malala mba ho sambatra tokoa i Madagasikara. Iriko raha mba ho malagasy rehetrarehetra no migoka ny zavatsy ny taniny, fa tsy ireo izay mpanao amboletra ka tsy mahay afa-tsy ny tenany ihany, ary azo tanterahina izany. Ny eto Madagasikara dia ny toetsaina ihany no mitondra, na ny vahoaka, na ny mpitondra, na ny hoentina, na ny mpinday dia mila miova, mila manana izay toetsaina mifampitsinjo, mila manana izay toetsaina mifanampy izay fa ho sambatra tokoa i nosy malala. Fa i Madagasikara dia tsy sarotra ampandrosoana, i Madagasikara dia tsy sarotra avoaka ao anatin'ny fahantrana lalina, fa ny toetsaina ny tena zava-dehibe, ny toetsaina ny tena mikonty, ny toetsaina ny tena miteny eto. Noho izany ny dingana lehibe ny tokony ataontsika vahoaka malagasy dia mila manova toetsaina amin'izay zavatra rehetra, satria eto Madagasikara manko misy manana ny toetsaina ohatra hoe ny bado ny tsy mahay dia tsy manaiky ampianarina, ary ny mahay lasa tsy te hampianatra ka lasa mirona mankany amin'ny fitiavan-tanindrazana diso tafahoatra, lasa ka mandeha amin'ny tsy tokony ho izy, mandeha amin'ny lalana izay tsy tokony izorana. Noho izany ny toetsaina ny vahoaka malagasy dia mila miova, mila vonina isika handroso, mila vonina isika ho any amin'ny lalana mirona mankany amin'ny fandrosoana. Zay no hazontsika naroso androany tompoky lahy sy tompoky vavy, dia mankasitrika atsika rehetra navita ny ny video hatramin'ny farany, tsy hay ny tsy saotranareo, mankasitrika mankateligny, Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamaly azy araky ny habenindrafony ary hovaliana isaky izay toetoetra. Ety ampamaranana ihany koa dia mbola manentana ianareo hatrany hiaboneny chaîne YouTube, dia azadino koa ny mametraka ny commentaire sy ny manome sosikevitra raha ohatra ka misy commentaire tianao ho tenenina sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay fa mankasitrika tompoky lahy, mankasitrika tompoky vavy dia veloma vetivety amin'ny manaraky indray. Gabi, oui, ye, ciao ciao.